fahenina. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahenina. Ratsika mpitsanganana ny tenin'Andriamanitra. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahenina toy izao voasoratra. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Mbola veriko vakina le teny. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Samy maka toerana tompoko. Eno tsara zao afatra entiko ho anareo rehetra toka eto izao. Resaka aminareo mikasihany amin'ny finoanao sy ny zavatra mahagaga entin'izany finoana zany eo amintsika zanak'olombelona. Eno tsara zao afatra zao ia. Zao fivavahana sy ny fampona ataontsika izao ry havana malala toka eto dia fivavahana sy fampona mitaky finoana. Fivavahana sy fampona mitaky finoana. Zao fivavahana sy zao fampona ataontsika izao. Tsy zany matsy fa zava-poana avokoa ny zavatra rehetra ataontsika na inona. Tsy misy varana zay angamba no ilazana azy raha ohatra ka tsy eo amintsika ny finoana. Ahoana ho Jesosy rehefa nanantona azy ny olona mba hitady fanasitranana na hitady famonjena na hitady fagagana. Ahoana ho Jesosy? Zao no teny Jesosy tamin'ireny olon'ireny. Toka avy aminao arak'izay inonao. Lehibe ny finoanao, lehibe arak'izany ihany koa zavatra ho ataon'Andriamanitra aminao ho Jesosy. Kely ny finoanao, kely tak'izany ihany koa zavatra ataon'Andriamanitra aminao ho Jesosy. Tsy misy finoana aminao dia ino fa jerem-potsiny ianao na dia fantatr'Andriamanitra azy fa mila fanasitranana, mila famonjena, mila fagagana. Zany hoe miankina amin'ny finoana ny hetsika mahagaga ataon'Andriamanitra eo aminao androany. Miankina amin'ny finoana ny anatanteran'Andriamanitra zavatra irinao amin'ity androandroany maraina ity. Mazava kely ny voasoratra fa raha tsy amin'ny finoana dia maninona? Tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ny olona nefa dia izao. Maro amin'ny olona no milaza fa mino an'Andriamanitra izy, mino a Jesosy izy. Raha mpanangatanana zao aho amin'ity androandroany ity dia tsika rehetra mihitsy no anangatanana rehefa fanontaniana hoe iza aminareo no mino an'Andriamanitra, iza aminareo no mino a Jesosy, dia manangana tanana daholo ny rehetra. Fa saingy zao zay le olona tsy mino ny tenin'Andriamanitra le olona ary tsy manaiky zay lazain'Andriamanitra le olona. Tsy mety ake zany raha lasana bavy hafahafa ake zany ary eto dia milaza fa tsy afaka nianeo zava mahagaga eo aminao mihitsy io Andriamanitra io. Na dia voalaza aza izy fa Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Raha ohatra ka tsy hita n'Andriamanitra fa olona manana finoana azy tokoa ianao ary indrindra manana finoana ny teniny ary manana finoana zay no lazainy vavany. Anome ohatra ray aminareo aho entiko milaza fa zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny fanana ny olombelona finoana. Ka na dia any an-danitra any aza izy dia tsy voasakana fa toka eo anilanao, toka miaraka aminao, maneho zava-mahagaga, maneho zavatra lehibe rehefa hitany fa manana an'ilay finoana ianao. Hebreo 12 dia ny andininy 30 zao voasoratra.
finoana no napirodana mandany Jeriko rehefa nodidinina afotoana. Finoana no napirodana mandany Jeriko rehefa nodidinina afotoana. Toy izao fandeha tantara tamin'izany fotoana izany araka ny hita amin'ny bokin'i Josua 9. Tonga teo alohan'ny mandany Jeriko ny zanak'Israely izay notarihan'i Josua tamin'izany fotoana izany, satria andeha hitototo ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely zareo. Dia rehefa tonga teo ireo zanak'Israely izay notarihan'i Josua dia verevitra, tena verevitra ara-baka teny hoe ahoana ary zalany no atao a, ahoana ary zalany no atao a, inona no hevitra fa mihidy mafy ny vavadin'ny tanàna Jeriko. Ilay tanàna raha teo misy tambo matevina be sady ambo be. Ahoana no natao ry zalahy, ahoana no natao ry zalahy. Raha mbola nikondo, raha mbola nivavaka iny ny zanak'Israely nanontany tamin'Andriamanitra ny amin'izay tokony ataony, dia nahazo hafatra Josua, tena hafatra spesial. Engany ka hazo hafatra spesial iankoanao androany, hiteny aminao tompandroany, hiteny aminao zavatra tsy noeriteritinao izy, ary ho toka fahagaganao anao izany teniny izany. Amen. Dia toka tao amin'ny Josua ny hafatra spesial avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Ry Josua, aza kivy ianareo, aza metan'olika ianareo, aza verevitra ianareo, fa izao misy zavatra mpanaoviko anareo ity mba hisiny fahagagana. Lazao amin'ny zanak'Israely hoe mandeha ianareo manodidina ny mandany Jeriko, ny tanàna Jeriko, ndray mandeha isan'andro, ary amin'ny andro fafito dia mandeha ianareo manodidina ny tanàna Jeriko na ny mandany Jeriko impito. Amin'ny andro fafito impito manodidina. Rehefa vita ianareo izany, tsofi ny anjomara mafaneno, teneniny mpisorona mba samy hitsoka ny anjomara mafaneno. Rehefa mandray zay feo ny anjomara mafaneno zay ianareo dia samy miorakoraka daholo ianareo ny tompo, fa irodany io manda io. Zay ny teny nataon'Andriamanitra nambara tamin'i Josua mba ho lazaina amin'ny zanak'Israely rehetra. Dia tiany mampahery raha vao nandray izany Josua, raha vao nandray an'izany akeo zanak'Israely rehetra, dia vonina be mihitsy zareo anatanteraka an'izay teny izay, satria nino an'Andriamanitra ry zareo hoe ny Andriamanitra dia Andriamanitra marina amin'ny teniny, Andriamanitra matoky amin'ny teniny, ary zay lazainy dia tsy maintsy tanteraka. Nino ry zareo fa marina be ny tenin'Andriamanitra ka ekeny araka toavina, tsy misy fisalasalana, tsy misy firorona saina. Dia araka voalasan'ny Baiboly dia nandeha tokoa ny zanak'Israely tahaka ny zaza tsotra eo natreany tenin'ny rainy na tenin'ny reniny, dia lasa nandidina ny tanàna Jeriko na ny mandany Jeriko ndray mandeha isan'andro. Dia avy eo nakany amin'ny tobony zareo. Tamin'ny andro faharoa dia mbola nanao an'izany zareo, fatelo, faefatra, fadimy, faenina, mbola nanao an'izany ihany zareo. Ary tamin'ny andro fafito dia nandidina impito mihitsy ry zareo, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito. Ho vitany manodidina ny mandany Jeriko impito ny sesy tao anatin'ny ray andro, dia nitsofina amin'izay ny anjomara mafaneno, notsofina na nakoako. Vao nandray izany ny voaka rehetra dia niorakoraka. Dia inona ny tranga? Nirodana ny mandany Jeriko. Halleluja, halleluja. Ry havanao, araka izany tantara izany a, tao amin'ny Josua sy zanak'Israely rehetra ny finoana an'Andriamanitra
zay no porofony tamin'ny alalan'ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Vokany le nambarako teo, ny rodana ny mandan'i Jeriko. Ny rodana tsy no ny herin'olombelona fa ny rodana no ny herin'Andriamanitra nateraky ny finoana. Halleluja, amen. Mila manana finoana tahaka izany isika rehetra toga eto androany. Mino an'Andriamanitra ary ho porofontsika amin'ny alalan'ny faneketsika ny teniny sy ny fankatoavantsika izay lazain'Andriamanitra zany finoana an'Andriamanitra ananantsika izany. Anao pratikitsika androany, anao pratikitsika ho eo. Raha misy zao aminareo toga eto manana olana arabola, misy trosa tsy efa tena tapidalaka le mihitsy anao nanoloana ny olana arabola satria tsy anasa, satria nindram-bola tamin'ny banky dia tsy voaefanao le vola amin'ny banky, satria nindram-bola man'olona ianao dia tsy voaefanao mihitsy le volan'olona. Nakaetana ianao mba amidy dia faty antoka, zany ny olana arabola ny mahazo anao tonga eto angamba, zany ny fotrana toka nitrosanao tonga eto angamba. Dia amin'izao fotoana izao ianao miandratra ny famonjen'Andriamanitra sy ny fanafan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ianao dia miandratra ny hetsika makaka ho ataon'Andriamanitra. Dia zao ny teniko, mila mino ianao fa misy Andriamanitra aloha. Mila mino ianao fa misy izy, sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Zay ny voasoratra Hebreo 4:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy mijanona atreo fa mino ianao fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Zay zany ny voalohany. Fanampin'izany, porofoy amin'ny alalan'ny fanekenao ny teny sy ny fankatoavanao ny teny zay finoanao an'Andriamanitra izay. Ka ity misy teny tiako hoekenao ary inonao. Liko toko fa 9:7. Efa itsika rehetra io teny io, zao voasoratra: omeo dia mba omena ianareo. Jesosy no teny an'izany. Fatra tsara sady ahitsana no afatatra ka atolotra eo ampifonareo. Faraka ny fatra ataonareo ho Jesosy no amarana anareo ihany koa. Raha ohatra ka ho vataniko ny tiany Baiboly ambara dia izao: ny prinsipan'Andriamanitra mila manome ny olona anankiray afan'Andriamanitra manome azy, afan'Andriamanitra manome azy mihoatra no zay nomeny, mihoatra no zay no eritreretiny, ary mihoatra no zay no heveriny. Satria ndresaka taminareo aho hoe mety manana olana arabolaka aby ianao na mety misy trosa tsy voaefa io fiainanao, dia hoy aho hoe mila manome ny volanao ho an'ny asan'Andriamanitra ianao androany, mba ahafahan'Andriamanitra mamany olana eo amin'ny arabolanao, ahafahan'Andriamanitra mamafa ihany koa ny trosanao. Eno tsara ety tantara ety entiko manamarina zany resako aminareo zany ao am'Mpanjaka voalohany eo 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 9:10 dia misy tantara tahaka zao. Toka tao amin'ny tanàna anankiray Eli, mpanompon'Andriamanitra, tao amin'ilay tanàna atao hoe Zarefata. Mpanjaka voalohany iaho 7:10 manomboka amin'ny 9:10. Ka rehefa toka tao izy, Andriamanitra mihitsy no naniraka azy mba ho ao, satria misy vehivavy mpitondra tena ao tian'Andriamanitra ho vonjena, tian'Andriamanitra ho afahana amin'ny olana mahazo azy,
ny olana nisy tamin'ny vehivavy-tondrantena io mantsy dia ny olana ara-piainana, olana ara-pivelomana, olana ara-bola, olana ara-tsakafo. Dia tian'Andriamanitra vonjeny ny vehivavy io. Zay natokan'Andriamanitra naniraka ny Eli mpaminany ho an'ny Zarefata mba iona amin'ny vehivavy io. Dia zao no teny nataon'ny Elia tamin'ny vehivavy io. Teny zay tsy hevitra Eli akory fa hevitra avy any an-danitra, hevitra avy amin'Andriamanitra. Hoy Eli tamin'ilay vehivavy, omeo rano ao sotrotro. Dia tsy salasala ilay vehivavy, nandeha naka rano mba omena ho an'ny Eli, mba omena, misy dika le hoe mba omena ho an'ny Eli. Tsy lasa lavitra akory ilay ramatoa, dia ondray Eli tamin'ilay ramatoa, tamin'ilay vehivavy, azafady, masina ianao, omeo rano, omeo mofo ho aniko, omeo mofo ho aniko. Dia teo ilay vehivavy no nanazava, azafady tompoko, azafady ry lelan'Andriamanitra, fa tsy manana mofo omenanao aho. Fa namana efa tsy manana na inona zahay. Ao anaty barikako ao koba kely eraky ny tanana ila sisa. Ao an-tranoko ao menaka kely dia kely sisa ao anaty tavoahangy. Ary zahay hitanao io zao andeha hitsipona kitay mba anamboaranay zany koba kely zany miaraka menaka ho lasa mofo. Dia rehefa tapitra zany dia ho faty zahay. Zay zany le olana tao amin'ilay ramatoa, olana ara-piainana, olana ara-bola, olana ara-tsakafo. Dia hoy Eli taminy, enao tsara, hoy Eli taminy, mandehana ianao manaova araka zany teninao zany. Zany hoe amboary le mofo, rehefa vitanao le mofo omeo ao aloha, anatero ao aloha. Zay le hoe omeo ao aloha. Fa zao no lazain'i Jehova, notsindrin'ny Eli tsara mihitsy, tsy nolazaiko izy izy, fa nolazain'i Jehova. Raha manome ianao, tsy ho lany kobanao anaty barika, tsy ho ritra diloilinao anaty tavoara, mandra-patapitry misary. Amen. Ny tiako ambara manana prinsipany io Andriamanitra io, entina mahana olana. Zay natokany teny hoe anao pratikitsika androany manoloana ny fiainanareo zay manana olana ara-bola, tsy mety misotra ny karama, tsy mety mahazo tombony mpivarotra. Manoloana anareo manana olana ara-bola, verivery fotsiny volanareo. Manoloana anareo manana olana ara-bola, tsy voaefa trosan'ny banky, tsy voaefanao tsony ny trosan'ny namanao. Be dia be ny fisehoan'ilay olana ara-bola eo amin'ny fiainanao na ny olana ara-pivelomana. Dia zao ny prinsipan'Andriamanitra zay any an-tanana anao androany. Raha tianao ny ho vonjena ho afaka amin'ilay olana, ho manomeza ianao, manomeza ho an'ny asin'Andriamanitra ianao. Zay zany no anaovantsika pratika amin'ity androany ity. Amen. Halleluia. Ndao hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra isika. Dia zao no teniko aminareo rehetra toka eto, inona moa no mahasamihafa an'ilay teny notakian'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ho fanotanana mandan'i Jeriko sy ity Lioka toko fahenina andiny fahavalo amby telopolo ity, ho famahana ny olana ara-bolanao sy ho famafana ny trosanao. Inona mahasamihafa azy ireo? Rehefa nijereko mitovy tsy misy valaka. Ho nitompo tamin'i Josoa sy tamin'ny zanak'Israely, mandehany ianareo mandedina mandany Jeriko indray mandeha san'andro, mandehany ianareo mandedina mandany Jeriko impito amin'ny andro fafito. Vitsy zay dia tsofo ny anjomara, vitsy zay dia mirakoraka ianareo. Fa zao no lazaiko, irodana mandany Jeriko. Ka rehefa nekeny zanak'Israely nakatoavana zany teny zany, satria
tao amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia izay nirodana arabaky teny ny mantany Jeriko tsy nirodana tamin'ny alalan'ny herin'olombelona fa nirodana tamin'ny alalan'ny finoana. Amen, amen. Dia mitovy amin'izany ihany koa ho Jesosy omeo dia mba omena ianareo. Rehefa manome ianareo dia fatra tsara sady hitsana no omeko ho anareo Jesosy atolotra eo ampofonareo. Zay ny tena nataon'i Jesosy. Ary ilay ohatra ilay tantaraka taminareo teo dia izay mihitsy nasain'Andriamanitra nanome an'ny Elia ilay vehivavy mpitondra tena izay manana olana ara-piainana, manana olana ara-bolo, manana olana ara-tsakafo. Izy rehefa efa mahantra, efa sahirana, efa mbavaona fahafatesana ka rehefa mbola nasain'Andriamanitra nanome, satria izay ny prinsipa an'Andriamanitra. Ka rehefa nekeny dia sauve izy ho mivazaha gaga sy talanjon'izy. Fa ilay kopa kely eran-tanan'ila atao anaty barika tsy mety tapitra nandritry mosary. Ilay menaka kely atao anaty tavoahangy tsy netiritra nandritry mosary. Raha milaza na fa mino an'Andriamanitra androany, mino a Jesosy. Ekeo ny teniny i Luka 4:4-5 io araka toavy. Anao fanaritsika rehefa avy eo dia aza misalasala aza mirorosaina fa aoko sa anome ianao, ho sa amafy ianao. Fa zay ny teniko avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ambarako aminareo. Raha manaiky anareo dia tahaka ny fisiany mandy any Jeriko nirodana, tahaka ny fisiany fitahiana sy fakakana tao amin'ilay vehivavy mpitondra teny no isiany fitahiana sy fakakana eo amin'ny fiainanareo ho anareo manana olana ara-bola, manana trosa tsy voaefa. Halleloia. Asioteka mampeo an'Andriamanitra azy. Amen. Anome ohatra faharoa ihany koa aho entiko milaza fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fananany olona finoana. Malahelo ny Andriamanitra mahita olon'Andriamanitra, mahita mpino kristianina, mahita vahoaka tahaka antsika izao, ohatrany hoe mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy kanefa tsy manaiky izay lazainy, tsy mankatoy izay lazainy satria tsy tena mino izy. Malahelo ny Andriamanitra ny amin'izany. Ary zany no antony sy ho afatra androany izao satria tia mindra fo aminao Andriamanitra. Ato amin'ny Matthieu 20:9-20 ka hatramin'ny 20 rehefa avy eo moa vakitsika ny voasoratra toy izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Rehefa niala tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy dia andeha ho any amin'ny tanàna anankiray izy. Dia teny an-dalana rehefa rivariva ny andro dia natsapa tena nona Jesosy. Ao anaty fonteny ny fahatsapany Jesosy tena hoe nona no manambara fa tena tonga olombelona izy, tonga olombelona nofosy raha, fa Andriamanitra tsy mba nona fa ny olombelona ihany no afaka nona. Tonga olombelona zany Jesosy, nona izy. Niaraka tamin'ny mpianatra izy tamin'izany dia tojo azona aviavy anankiray dia ho Jesosy io misy azona aviavy maniry, andehantsika hitady voankazo ao mba hohanina atao goûter fa efa rerakitsika. Dia lasa Jesosy nikaroka dia nikaroka tsy nahita. Mpianatra ihany koa tsy mitazana, aiza ry izany, zao ngery rahalahy mbola tsy fotoana famoazany aviavy eny akaroa ihany aloha fa mety misy maninga anao. Nikaroka tsy nahita. Dia niataka kely Jesosy tia hanome lesona mpianatra izy amin'io zay ny tena antony. Tia hanome lesona mpianatra izy. Dia ho Jesosy teo masy mpianatra, ry azona aviavy aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay. Dia gaga mpianatra nijery azy fa ahoana ary, fa naninona ary. Hita fa tsy fotoana ny famoazany aviavy zao taona izao, kanefa dia notenen'ny mafy ilay azona aviavy. Aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrakizay. Dia lasa Jesosy sy ny mpianatra nandeha. Dia ny ampitson'iny maraina
i Petera sy namany karazan'le olona lindina zavatra reny. Hainao zany hoe olona lindina. Gaba niala ry Petera sy namany ketrika niasa aloha tao. Inona re zany nanjoan'ilay aviavy no tenen'i Jesosy maly iny. Na nahoana rehefa efa ran'le azona aviavy fa tena Jesosy io ka magagy ny tenin'io ke ka tanteraka. Vao maraina dia lasa Petera sy namany nandeha nijery an'ilay azona aviavy. Tonga teo izy gaka tena talanjona tena talanjona. Fa maina hatramin'ny fakany lay aviavy. Vetivety zany maina hatramin'ny fakany lay azona aviavy. Ny tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'ny alalan'izany tantara zany dia izao: raha manana finoana ianao dia oka anana fahasahina hiteny fa ho ataon'Andriamanitra tanteraka ny teninao. Satria rehefa nanontany an' Jesosy reto mpianatra, hoy Petera, raby eo, indro lay azona aviavy nozoninao maly efa maina tanteraka. Dia hoy Jesosy, manana finoana an'Andriamanitra ianareo. Fa raha manana finoana ianareo dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vita anareo. Fa raha hiteny anareo, hiteny amin'ny tendrombohitra io, miala teo, miaokota, mifondrana ny ranomasina, tsy hanahana, fa ino, fa ho toka izay lazain'ny vavanao, dia ho tanteraka izany ho Jesosy. Amen. Amen. Ka andro azy zany dia anao pratika ihany koa isika hiteny zavatra anankiray isika. Hiteny zavatra anankiray irinao ho tanteraka amin'ny fiainanao ianao. Mialohan'ny anaovantsika pratikany amin'izay dia ohatra efa nisy ity ao amin'ny Samuela voalohany eo toko fahafito ambin'ny folo, 5:20 ka hatramin'ny 5:40. Dia voatantara ao fa nampiasa teny ihany koa Davida raha nifanandrana tamin'ny Goliata. Tsotra ny tenin'i Davida: ry Goliata, ianao manatona amin'ny lefina sy lefo iariny sabatra, fa izao manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra Israely. Zay ny teny nataon'i Davida. Anio, tsy rapitso, tsy afaka pitso, fa anio no atoro Jehovah Andriamanitra eo an-tanako ianao ry Goliata. Ho tapahako lohanao ry Goliata, omeko voromaridina fatinao ry Goliata. Ino moa natonga ny Davida ny teny tahaka izany? Satria mino an'Andriamanitra izay vavany izy, ary mino fa ny teny aloka ny vavany dia ho amarininy io Andriamanitra io. Amen. Vokany resy mora foana teo alohan'ny Davida Goliata, ary tsy hoe resy fa tena arabaky teny no tapahan'ny Davida tokoa ny lohan'ny Goliata. Dia hoy aho hoe misy zavatra lehibe tianao ho tanteraka ve eo amin'ny fiainanao androany. Inona le izy? Dia izao, raha mihinanao mitenena ihany koa androany, tonoana fivavahana izay zavatra irinao ho tanteraka amin'ny fiainanao. Asa mametra an'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe. Asa mametra an'Andriamanitra. Ahoana ho Jesosy tamin'ilay azona aviavy? Asa misy mihinana voa avy amin'ny antsony mandrakizay. Ahoana ho Davida tamin'ny lay Goliata be? Ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary lefipoy, fa izao manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra Israely. Ahoana ihany koa Davida? Anio no aloran'i Jehovah Andriamanitra anao eo an-tanako. Finoana daholo natoka azy ny teny an'izany. Anio no aloran'i Jehovah Andriamanitra anao eo an-tanako. Ary any am-bokin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra any 2:20, ahoana ho Paoly zao ny voalazana. Andaovaka itsika ilay teny Korintiana faharoa toko fahaefatra 2:20. Ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay, araka voasoratra hoe nino aho ka dia niteny. Nanana n'ilay esprit de foi izahay ho Paoly.
noho zany satria mino izahay dia miteny niny jesosy dia niteny niny davida dia niteny ary androany raha mino anao dia miteny ary zay lazainao androany dia ho ataony tompo tanteraka ao fiainanao amena halleloia androany zao a hiteny amin'ny aretina ho anareo zay marary tonga eto aho mba ho sitrana teneko amin'ny anaran'i jesosy ny aretina dia hialy izy amena androany akio amin'ny finoana no itenenako ny fitahin'Andriamanitra hilatsaka aminao ny tana maherin'Andriamanitra ho eo aminao anio ihany koa no itenenako hoe amin'ny anaran'i jesosy hosokafako ny lalana ho an'izao fiangonana izao dia lalam-pitahiana lalam-pahasoavana lalam-pagakana dia inona ny trango androany ho tanteraka izany ho sitrana ianao izay marary izy fagakana ao ny fiainanao ho resy lahatra anao fa nisotra ny lalam-pitahiana ho anao fa ianao kosa inona ny zavatra tianao hoteneniny vavanao inona ny zavatra tianao hotononina amin'ny alalan'ny vavaka inona le izy fitahiana mba hilatsaka ao an-tranonao ve androany poketranao mba hisokatra hidirany vola ve androany hoy ianao pasterako dia mampimeka poketra ho nytononina amin'ny anaran'i jesosy mba hidirany vola dia zany tokoa ve raha mino anao dia zany tanteraka amena ianao mahita asa ve tsy nahitatra amin'izay fa tonono vavanao androany hoe hita asa rapitso raha mino an'izay ianao miracle hita tokoa ianao asio teka mampeo an'Andriamanitra halleloia ka zay zany le afatra raha tsy amin'ny finoana tsisy azon'Andriamanitra atao anao tsy misy azona atao anao fa raha mino kosa ianao fa mitsy ny tantaram-piainanao fa tsy mitovy ny any jentilisa tsy mitovy ny any ny olona zao tontolo zao fa tena hafa ary ho voapirofo fa tena any jesosy tokoa ianao any Andriamanitra tokoa ianao halleloia ka andaotsika rehetra amin'izao fotoana izao hivavaka agataka fanahy masina mba hilatsaka dia raiso ilay fanahy masina dia saintsaino anatinao ao fa anamboatranao ho lehilahy ho vehivavy manam-pinoana izy amena dia fa aoko vonina anao pratika an'ilay liko toko fahina andiny fahavala amin'ny telopolo mikasiny amin'ny fanomezana zay mivaolana ho anao androany eo amin'ny lafiny arabola eo amin'ny lafiny trosatsivoefa dia aoko vonina ihany koa ianao hiteny zavatra anankiray na roa na telo androany fa zay teneninareo androany dia ho atao tompo tanteraka amin'ny fiainanareo andao arytsika rery tonga dia hivavaka be mihitsy arak'izay nambarako izay fa dia miomana anao pratika andreo zavatra karazany roa no tantarako ireo tsika rehetra samy mivavaka izy tompoko tena sokafo mihitsy ny vavanao ary aoka hivavaka fonao rehetra sokafo ny vavanao ary aoka hivavaka fonao rehetra angatao ny fanahy masina mba hilatsaka angatao fanahy masina mba hilatsaka angatao fanahy masina mba hilatsaka Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Misaotra anao Andriamanitra afaka nambarany teny teto. Afaka nambarany teny ao tamin'ity androandroany ity. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Avy alao fanahy masina meno anao
aoka iza mpiteny anao fiteny maro samihafa tsy fantatry ary mimana ianao ny anao pratika hoe anome mba afan'Andriamanitra manome afan'Andriamanitra manome mihoatra no izay menao ary afan'Andriamanitra mamafa ny trosanao mamany olana arabolanao aoka io mana ianao ny amin'ny teny zalaoko ny vavanao fa hiteny anao androany dia ho atao tompo tanteraka izany teny zany. Alleluia, alleluia, alleluia. Ataovy le vavaka dia aoka aneo fahavononana ianao anao pratika n'ilay fanomezana ho famahana ny olana arabolanao sy ny trosa tsy voaefatra amin'izay. Akatao fanahy masina mba ho atatraka ny fononao tena ho lehibe ny fononao fa raha katoa tokoa ianao dia ahita zavatra lehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra aminao. Aoka iako vonina ianao ny lobavy ny teny fa Andriamanitra atateraka izany amin'ity androandroany maraina ity. Alleluia.